Iverenantsika kely vetivety ny ho an'ny taranja volley-ball sy ny basketball saingy kosa ilay fifaninanana eo anivon'ireo banky izany ny interbank izay fa afanaraksika isaky ny alady moa ny vokatra. Omaly sabotsy no nitanterahana ny lalao famaranana teo amin'ireo taranja roa reo ka teo amin'ny taranja volley-ball dia zareo avy eo amin'ny BOA no nahazo ny larina voalohany rehefa nandresy ny banky. Teo amin'ny taranja basketball kosa dia ny ekipan'ny banky no nahazo ny larina voalohany rehefa nandresy ny microcredit. Ny ekipan'ny BOA manao akanjo fotsy amin'ny sary no voahosotra ho tompondaka eo amin'ny taranja volley-ball rehefa nandresy ny ekipan'ny banky manao akanjo maitso tamin'ny seta 3-0 5 amby roapolo no 3 amby roapolo 7 amby folo no 5 amby roapolo 5 amby roapolo no 7 amby folo ary 5 amby roapolo no 2 amby roapolo. Ny BOA no nahazo ny seta voalohany 5 amby roapolo no 3 amby roapolo. Azo lazaina fa dia ny fampitana tanteraka ny rototo teo amin'ity seta voalohany ity. Teo amin'ny seta faharoa dia ny banky indray no tena nilalao satria dia nalalaka ny nahazoan'izy ireo izany 5 amby roapolo no 7 amby folo. Teo amin'ny seta fahatelo sy fahaefatra amin'izay dia nalalaka ny lalan'ny BOA naka ny seta roa farany 5 amby roapolo no 7 amby folo 5 amby roapolo no 2 amby roapolo. Hita ho nanatombo teo amin'ny lafin'ny tanjaka ny BOA raha miohatra amin'ny banky nandritra ity lalao famaranana ity. Teo amin'ny taranja basketball kosa indray dia nazava ny fandresen'ny ekipan'ny banky nanoloana ny microcredit amin'ny isa 3 amby 100 no 5 amby 70. Tamin'ireo apaha-efapotona roa voalohany ihany no nifandanja ny lalao 7 amby 70 no 5 amby 30 izay nisany nentina niala sasatra ihany koa nitarika zareo avy amin'ny banky izay manao akanjo fotsy amin'ny sary. Teo amin'ny apaha-efapotona roa farany dia nanjakany ny banky tanteraka nanatombo izy ireo teo amin'ny tanjaka sy ny ara teknika. Tsy adinona hatrany ny misaotra anao any tokantrano any izay naharitra nijeranay hatrany farany tamin'ity andro any ity hisaoranay koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosanay izao fandaranay izao ary dia mametraka ny veloma mandram-peona ao amin'ny herin'ny an'io toy izao indray tompoklasy tompoko avy.